mahalala an'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio talata 3 Jona 2024 andro 7 amin'ny herinandro ny fanahy masina iarahantsika amin'ny sampana mpanazava stily izay ibanjinantsika ny loha hevitra hoe ny fanahy masina no mampiasa ny fahamarinana miaraka amin'ny Jesosy. Ho fideranan'Andriamanitra dia arahantsika mamaky ny salamo 5 andiany voalohany ka hatramin'ny 9. Aorian'izay dia ataontsika ny hira FFPM 5:350. Andiany voalohany sy 5. Salamo 5 andiany voalohany ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, hideran'i Jehovah mifoky rehetra aho, hanambarany fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho riavo indrindra aho. Satria lasa niodina amin'ny fahavaloko, nirepirepy izy ka haringana tsy eo anatrehanao. Fa efa nitsara ianao ka nanome ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina. Efa nanarianao mafy ny jentsilisy, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehana ho faty mandrakizay tory, ny amin'ny 9 dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy. Ary izay tanàna efa noravanao dia very na dia ny fahatsarovana azy. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa mametraka ny sezany itsarany izy, ary izy hitsara izao toy izao amin'ny fahamarinana, eny hitsara firenena amin'ny fahitsiny izy. Amen. Ny hira 5:350 andiny voalohany sy andiny 5. Andriamanitra be fitiavanao, tsapanay tokoa izao ny habe amin'ny famindraponao sy ny fahasoavanao. Mbola velonay izahay izao manatrika anao, nomenao tombonandro ahafahanay miara-miombavaka eto indray.
Ny fanahy masina anie hanampy anay hifantoka sy hanokatra ny fonay amin'ny teninao. Ireo izay mbola mikasa monjy izao fotoana izao Tompo, ianao no hitaridalana azy ireo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany, ary atambatra amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, mamatsina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety atao taky ny any an-danitra. Meonay ny rasazaonay, ary mamelany kay, taky mamelany sinelika taminay, aza mitondra ny fakapana, fa manafahana ambasa, ary mafanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Io manandray ny tenin'Andriamanitra isika, ka ho ataontsika ny hira FFPM fa 770 andiany voalohany. FFPM fa 770 andiany voalohany. Amin'ny fotoana makina ny teny soratra masina sika ry havana, vaky teny voalohany araka ny ao amin'ny Isaia 120 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Isaia 120 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia izao maki azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary sy mitrembona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy, dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina, ny fanahy ny fahaloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova, ary ho antra-kasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehova, ka tsy tsara araka ny hitany masony izy, na piaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Ameliny tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no aminony ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary ny fanahy matoky no fehikibony. Ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry aminy amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora, sy ny omby kely mifahy iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy. Ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihina milolo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha minono hanintsitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana. Ary tsy handratra na ny mba heran'ny tendrombohitro masina izy, fa ny tany ho eniky ny fahalalana an'i Jehova, tahaka ny anandronany rano ny fanambaniany ranomasina. Ary amin'izany andro izany, ny solofon'i Jese, izay tsangana ho fanevany firenena, dia izy no tadiavan'ny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Isaia 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Isaia 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny Tompo. Indro ny mpanompo izay tatanako dia ilay voavidiko sady sitrako ny foko, napetrako tao aminy fanahiko, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy, tsy antsoantso izy na nandratra ny feony, na anao izay andrenesana ny feony eny an-dalana, tsy ho tapahiny ny
volotara torotoro ary tsy ho vonoiny ilay injoro manetona. Amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panorony rariny amin'ny tany ary nosy andro ny lalany. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofinainan'ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izao Jehovah efa nantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao aharo anao ao ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jetilisa, ampahiratra amin'ny masony jambo, amoaka ny mpivarotra hiala an-trano maizina ary izay mipetraka eo amin'ny maizina hiala ao an-tranon'ny famatorana. Izao ny Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fideranay ho an'ny saron-javatra voasikotra. Ny amin'ny zavatra taloha dia indreo efa miseho ary zava-baovao kosa no toriako izao. Na dia tsy mbola miposaka azy ireny dia mbarako aminareo. Ianareo izay midina any amin'ny ranomasina sy ny ao amin'ny rehetra dia anareo no sy mimponina ao aminy. Samy mira firam-baovao ho an'i Jehovah dia mifiderana azy hatramin'ny farany tany. Aoka ny hevitra sy ireo tanàna eny aminy anandratra ny feony dia voninahitra izay honena ny Kedara. Aoka ioby ny mponina ny sela ary aoka hanao feo avo any atapon'ny tendrombohitra izy. Aoka nome voninahitra ny Jehovah izy ary hitory ny fiderana azy any amin'ny nosy. Jehovah mivoaka tahaka ny lehilahy mahery, tahaka ny fanaompiady no amoazan'ny fahatezerana. Miantsoantso izy, eny mihika mafy, mampiseho ery haresy ny fahavalony izy. Efa tsy niteny aho hatr'izay nangina ihany aho ka nanindry fo, fa izao dia mitarena tahaka ny vehivavy raha miteraka, eny miakiaka tsy avy miaina, ataoko mariry ny tendrombohitra sy ny havoana, ataoko maina ny ahitra rehetra ao aminy, ary hono no tonga nosy, ary ataoko takina ny farihy, hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany ao, ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany, ary mikitaotaona lamako tsara. Izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy amelako. Hemotra sady homenatra tokoa izay matoky ny saron-javatra voasikotra dia izay manao amin'ny saron-javatra anidina hoe ianareo no Andriamanitray. Luka toko fahefatra, Luka toko fahefatra, ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahatelopolo. Luka toko fahefatra, ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahatelopolo. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy masina nakany Galilea, dia niteny tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy. Ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andron'ny sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory ny teny soamafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba. Nanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrianareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana naloko ny vavany. Ka hoy izy: zanako Josefa va ity? Ary hoy kosa Jesosy taminy: ataonareo amiko tokoa izao abolana izao hoe mpanao fanafody sy trano no tenanao. Izay renay fa nataonao tao Kapernaume dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay nkasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha niantona ny andro 3 taona sy enim-bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho any amin'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nidioviny na dia iray akory aza, fa namana Siriana ihany. Dia tiesa loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala
ao an-tanàna ary hitondra azy ho any an-tampon'ny avoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny antsana nefa izy namaky teo avony ka dia lasa nandeha. Mbola ho fiaranantsika famakiana teny soratra masina izany dia hita ao amin'ny Jaona toko 2:12 ny andinin'ny 15 ka hatramin'ny andinin'ny 1:12. Jaona toko 2:12 andiny manomboka amin'ny andinin'ny 15 ka hatsahatra amin'ny andinin'ny 1:12. Rehefa hita izany dia hovakeko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ankehitriny makany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe ankaiza ianao, fa satria nilaza izany taminareo aho dia votona alahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahiko aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'iray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andranan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Amen. Ary hitsangana antsika hiary hivavaka tompoko. Vavaka isika. Sotra tompo fanomenao fotoana izay ankehitriny. Ankehitriny izay dia midera sy mankalaza manome voninahitra anao nomenao amin'ity herinandro ty entinay mankalaza sy midera ary manome voninahitra ny anaranao indray. Ankehitriny izay raha eny ny afatra izay novakiana taminay teo dia omeo hery izay ao, omeo fanainao masina hafanay mandray tsara ny afatra sy izay tianao ambara aminay tsirairay avy. Ny mpanomponao ihany koa izay hitondra ny afatra tompo dia nao nafihery azy ny fanainao masina ny hitarika azy mba ilaza ny afatra izay tianao ampita aminay zanakao tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ampitombona aminareo rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fanahy masina no mampiahatra ny fahamarinana miaraka amin'ny Jesosy. Resaka fahamarinana zany no resahana hoe justice. Ny fanahy masina zany amin'ny bokin'ny Isaia no vakiana teo dia tsy misaraka amin'ny fanaovana ny fahamarinana. Izany tsy azo sarany ary mampieritreritra hoe amin'ny toerana misy fanahy masina zany tokony misy fahamarinana. Dia mampanontany tena hoe amin'ny tamin'ny feno tsy fahamarinana zany dia mariky ny tsy fiasan'ny fanahy masina. Nefa amin'ny tamintsika moa be fahamarinana sa kely ny fahamarinana. Atrao am-piangonana azy. Kanefa raha mihaino toetsika tsy misaraka amin'ny fisian'ny fahamarinana ny fisian'ny fanahy masina miasa amin'ny olona. Ary zay ny anarana fahamarinana manomboka amin'ny zavatra madinika indrindra azy, manomboka any amin'ny sampana, mianatra tsy manavakavaka, mianatra ny rariny sy ny hitsiny, fa mariky ny tsy fisian'ny fanahy masina reny zavatra reny. Raisitsika ny Isaia 1:12. Solofony Jese ny hoe solofo zany na racine koa amin'ny teny frantsay dia izy io zany manambara ny Jesosy. Taranaka ny dikan'io solofo io fototra io. Jese zany dadabe amin'ny Davida, ka i Jesosy da atao hoe zanaky Davida.
rehefa tonga izy solofony jese io sisa na itaranaka io io Messi io dia misy fanafito ao aminazy ao. Inavy le fanafito izavy izy ao ny tany sainy teo inge ninona ny voalohany aloha amin'ny andininy voalohany andininy faharoa fanahy ny Jehova manaraka, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina, fanahy ny faherezana, fanahy ny fahalalana, fanahy ny fahatahorana ny Jehova. Io fanahy fiton'Andriamanitra io zany no mitarika amin'ny olona anao fahamarinana ny voalohany. Raha miteny hoe fanahy masina ny olona dia matetika fahagaganana ao andohany, fahasitranana sy ny sisa. Nefa tsisy miresaka an'izany eto. Tsy tsara araka ny hitany masony izy io sisa. Nampiaiky araka ny reny sofiny. Ity solofony Jese ho avy nataranaka ity zany ny tena mandinika tsara vao mitsara fa tsy zay rehetra heninao zay dia verinao marina, zay hitanao zay dia verinao marina. Amin'ny fizika misy atao hoe le bâton brisé dans l'eau. Raha atsobokinao anatin'ny rano ny hazo anankiray ka tazaninao tsara fa madio le hazo, madio le rano dia maninona le hazo? Ho an'izay intelligent dia mavaly an'izay. Raha vao atsoboko anatin'ny rano ny hazo anankiray mahitsy dia manahoana izy rehefa jerenao? Mivilana. Ka ny observation zany mety hamitaka. Ny hitan'ny maso mety mamitaka, manandrama rehefa anatrano dia atsopo anaty rano ny hazo anankiray fa mivilana le anatin'ny rano iny jerenao, nefa le hazo tsy mivilana akory. Ary zay le tenenina eto hoe ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, omeny rariny ny mpandefitra. Fa matetika ny olona mpandefitra zany voatsindry lava. Ary zay ny marikina hoe misy fanahy masina ve eto amintsika miasa. Ary sarotiny amin'ny fahamarinana ny olona io izy. Fisikinana ny akanjony mihitsy ny fahamarinana ary mahatoky izy. Ary zay raha tsy fanahy izy aringana. Indray mitana anankiray dia ny tsara fanahy indray no azon-doza. Mariky ny tsy fisian'ny fanahy masina zany. Ka ity solofony Jese ity izy hatramin'ny adiny biby ary ho alamina. Zay ny dikany hoe iambody miara-mandry amin'ny zanak'omby. Ny zanak'omby sy ny ombikely mifahy sy ny liona iray toerana. Zavatra tsy afaka hiaraka mihitsy zany. Nankiray mpihinana, nankiray hohanina. Ny zaza milony minono ilalao milavaky ny vipera. Ny vipera zany ny bibilava misy poizina indrindra. Alaminy hatramin'ny biby ary zay koa ny tenenina hoe fahampite amin'ny tontolo iainana zao ety amintsika matanjaka be. Raha Isaia nanotaninao dia mariky ny tsy fiasan'ny fanahy masina amin'ny toerana anankiray ny fahampite ny tontolo iainana. Satria reo izy na ny zavaboary ara milamina rehefa tonga ny solofony Jese zay manana fanahy masina mandamina. Dia mampieritreritra hoe ahoana le lohevitsika hoe ny fanahy masina dia mampiatra ny fahamarinana miaraka amin'ny Jesoa. Perikôpa anankiray zay. Ny perikôpaka faharoa mbola Isaia ihany toko faharoa amby efapolo milaza ny amin'ile atao hoe mpanompon'ny Jehova na i Kirosy na le mpaminany koa. Le mpanompon'ny Jehova zany dia nametrahany fanahy koa. Isaia toko faharoa amby efapolo indray jerentsika izao. Andininy voalohany vakitsika. Indro ny mpanompoko zay tantanako. Dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Napetraka tao amin'ny fanahiko amoaka fitsipika ho an'ny gentilisista. Nefa rehefa omena fanahy masina zany io mpanompon'ny Jehova io, tsy mitabataba izy ozy izy, tsy mitratrevatreva izy ozy izy, nefa mamoaka ny tena rariny tokoa. Zany hoe tsy reo mitabataba na amin'ny aina aman-jery na amin'ny inona ny tena manana ny marina. Fa le mpanompon'ny Jehova le tsy miteny ary manana ny marina. Tsy ho kivo na ho ketraka izy, manam-panoro ny rariny amin'ny tany ozy izy ary nosy hiandry ny lalana. Miandry fahamarinana entiny nosy. Misy an'izay olona mitondra fahamarinana zay ve ety amintsika? Mba nosy koa ny antsika.
fa zany no asan'le mpanompony Jehovah zay nomena ny fanahy masina ozy izy, nomena ny fanahy masina. Andininy fahenina, izaho Jehovah efa niantsa anao tamin'ny fahamarinana, nitantana ny taninao kavanana, hiaranao aho ozy izy, ho fanazavana ianao amin'ny jentilisa. Zay zany le olona manana fanahy masina zany dia ny olona nikatsika fahamarinana mandrakariva, mampiatra fahamarinana mandrakariva na tsy tiany sasany azy, manomboka amin'izay kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ampahiritra ny masony jamby izy ozy izy. Fa ny entony hoe matetika manamaizina ny efa mazava no atao amin'ny olona. Amoaka ny mpifatotra ao an-tranomaizina izy. Fa ny entony ny olona marina mivoaka samiditra amin'ny tranomaizina. Tetrehitra zany hoe ary mipetraka amin'ny maizina ao amin'ny trano famatorana hiala aho. Zay no asan'le mpanompony Jehovah zay. Ary rehefa miteny izy amin'ny fahamarinana taony amin'ny 1940 hitarika ny jamba amin'izay lalina tsy fantany aho izy izy, na olona jamba zany tsy hijaly rehefa to misy mpanompony Jehovah akaikiny io. Ary lalina tsy fantany ary tondrako azy ozy izy 1940 aminy, ary ny maizina ataoko mazava eo anoloany, ny mikitontona lamako tsara. Izy any olona afaka hitarika ny tsy mahalala eto amin'ny firenena, ambakaina ny olona, ahodikodina ny fananana ary mifanambaka ny mpianakavy. Nefa ny raha ny fanahy masina dia hoe ataovy mazava ny lalan'ny olona tsy mahay raha io, ijamba io, io olona tsy ampy fahalalana io ahoana. Ary zay mahatonga le na laza zavatra tsika zany a ety Madagasikara zany no anisan'ny olona miady varotra indrindra ety ambonin'ny tany. Be dia be ny firenena zany tsisy an'io ady varotra io, mariky ny tsy fahamarinana koa io, satria le mpividy miezaka ninona anambaka an'le mpivarotra, ary le mpivarotra miezaka anambaka an'le mpividy. Ary zany no mahatonga ny malagasy koa miamahanitra, satria misy karazan'olona fetsifetsy mahalala zay fombatsika izay. Inona no ataony? Le vidin'ny zavatra io zany efa 500 000 zay ny vidiny, dia ataony eo hoe 600 000. Dia ianao mety hoe na avofa nidina 500 000, ka 500 000 ny vidiny io. Fa noho ianao be ady varotra, vao mainka zany mihamsonitra ny vidin-javatra no le fitiavana ady varotra io, satria ataon'le olona ambony foana io mba hidinana amin'ny vérité des prix. Ary indraindray ary mbola voany ary ianao, fa indraindray mitena tokony varotana an'io 400 fa ampidininy 500 ozy izy a, ianao mbola voany koa zany ianao 100 000 ambony. Mariky ny tsy fahamarinana io, hoe samy tena jamba ny namana, mariky ny tsy fahamarinana. Nefa tsika milaza tsara te hoe ny fisian'ny fanahy masina dia miteraka fahamarinana amin'ny toerana anankiray. Raha vao tsisy fahamarinana anatin'ny sampana hatramin'ny kely indrindra, fa feno fanavokavana sy tsindry azo lena ao anatin'ny fiarahana, na ao anatin'ny enina, na ny sokajy, na ny takan'izany, manomboka avy amin'ny fahamarinana. Raha mbola manavakavaka ankizy ny sefitenina, tsisy fanahy masina zany miasa ao. Fa miainga avy aminy, ny toerana misy fanahy masina dia misy fahamarinana. Zay le resantsika eto. Ny Lioka 4:7 natambatra Jesosy ilesy lofony Jese io sy le mpanompony Jehovah io amin'ny say any vakina teo. Namaky teny tao anatin'ny sinagoga i Jesosy, namaky teny ohatra tsika manao liturjia io zany, noresi ny teny vakiny tao, nalainy tamin'ny Isaia 2:1 io hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, izy nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo, ary naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra, fampaharatana ny jamba, anafika ny fampahoriana ny hitory ny taona ankasitrahana. Zany hoe zavatra resahana tamin'ny Isaia zany a tanteraka ao amin'ny Jesosy. Rehefa namaky teny izy dia hitory teny dia izy hoe andro aminy dia tanteraka aminareo izany.
satria Jesosy no tena manao le fahamarinana ary ny fanahy masina tao amin'ny Jesosy no anaova ny fahamarinana ary zay le resahana eto na Jesosy raha tsy afa miala amin'izany rehefa misy fahamarinana dia misy fanahy masina Jesosy miteny eto fanahy amin'ny Jehovah nato amiko inona indray no ataoko anao zay mahafaly ny malahelo asorina le mpifatotra tsy ara-dalàna ny migadra tsy ara-dalàna ampahiratina ny jamba taritina ny tsy mahay raha Jesosy ara miaraka amin'ny fanahy masina dia manao fahamarinana tsy manao zavatra hafa izy fa io fahamarinana nefa tsy zaka amin'ny olona ny olona naterina fahamarinana tsy ilay amin'ny olona ny fahamarinana satria zalahy reto nanantena fahagagana o Jesosy mpaminamy tsy masina ny taminy nareo zay mieritreritra tao fahagagana koa tary Galilina anao dia mba manao avao koa eto za tsy anao izy lery zay natezitra ny zareo inona nataonjareo taminy naraka ny vakina teo nataonjareo inona izy noroahanjareo satria fahamarinana ny tiany atao izareo tomany fahagagana zay za dadavin'ny olona ny amin'ny olona dia problème solving lalandava vahao ny olako zay amin'ny olona me mofo me hohanina me trano dia milamintsika fa io tsy tenao fahamarinana raha io fahamarinana io teneninao dia roa amin'ny olona ianao mbela teo tsisy lahana anao sorany fotaka ianao zay tenenin Jesosy mila fahamarinana ve ny olona nefa raha tsy mila fahamarinana dia kazany dia tsy mila inona koa izy tsika ina moa le lohevitsika fanahy masina sy fahamarinana rehefa ary zay mahatonga an'ilay olona navahanao tahaka ny hoana ny olany satria tsisy fanahy masina io dia miverina ihany ny problema dia laha ny andro mamahaolana zany fa tsy tenao fahamarinana fa raha misy ny fahamarinana miala ny olana satria mariky ny fisiany fanahy masina ary zany eritrereto tsara zany amin'ny fiarahamonina kely indrindra sy ngeda indrindra micro macro fa dia zay foana rehefa tsisy fahamarinana dia tsisy olana mivaha ao satria mariky ny tsy fisiany fanahy masina fa mitoerana misy fanahy masina dia misy olana mivaha satria misy fahamarinana fa tsy ilay amin'ny olona ny fahamarinana tsy ilay amin'ny olona fa zay matolotolotra azy manomeme zavatra azy zay natao hoe na mangalatra fa ary zay mahatonga le olona hoe domitapany andoherana angalariny daholo ny zavatra rehetra dia tsy pazany kely potibary ianao dia ay milamina nefa ny betsika ny nangalariny satria anao tsy tia fahamarinana fa le tsipitsipy ny tianao le memena zavatra le te hositramina te hita fahagagana zay le zavatra eto dia noroahany zareo Jesosy satria zay no ilainy ny olona zany dia ambany fisairana ohatran'izany ny ankamaroan'ny olona zay mampetipety androany ihany ny perikôpafarany dia ny jaonina toko fahenina ambin'ny folo mbola manantitranta ny fahamarinana io Jesosy tsy misaraka ny fanahy masina sy ny fahamarinana ary Jesosy jaonina toko fahenina ambin'ny folo mahatsara nareo ny fialako izy raha tsy miala amako tsy ho avy le mpananatra izy moa le mpananatra ny fanahy masina ny fanahy ny fahamarinana raha mandeha dia irahako aty aminareo izy inona ny mission izy io amin'ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo andrinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo vakitsika rehefa tonga ny fanahy masina vakitsika ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zay ny asan'ny fanahy masina ary tsy tiany olona zany ny fahotana satria tsy mino ahy izy ny fahamarinana satria mankana amiray ahy ka tsy mahita intsononareo ny fitsarana satria ny andrenan'izao tontolo izao dia efa voatsara ny fanahy masina dia milaza aminao hoe mpanoty ianao tsy marina ianao aitsio ny fombanao ary zay le tsy tian'ny olona tsy tia mitenenina aza miteniteny anay ary zany feno anatin'ny fiangonana amin'ny sampana ato sampana mivoromanao zavatra zalahy miboraingo mankaminy rehefa mateneninao dia milangalanga nefa tsy zamina ny raha anazy tamin'ile toerana satria tsy tia fahamarinana tsy tia fahamarinana izy tsy tia ho tenenina amin'ny fahotana izy kanefa zany no asan'ny fanahy masina ampiaiky izao tontolo izao itemin'ny olona nanitry ny olona hoe mpanoty izy ary ny faharoa fahamarinana Jesosy Kristy ny tompon'ny fahamarinana
nampiatra ny fahamarinana. Za mankana mireo izy manao tatotra ny asan'ny fahamarinana rehetra nataony. Ary ny fahatelo, fitsarana. Misy zany fitsarana zany, ary efa manomboka. Ny andrinana zao tontolo zao mihitsy efa voatsara, zany hoe ny devoly, efa voatsara io. Fa ny olona ozy izy te hanaraka an'io. Ary zay sara ataon'i Jesosy zay manahirana satria misy olona anankiray zany efa namoana didim-pitsarana kriminel hoe lona faty ino mbola manaraka azy aminy dia hiara-maty aminy. Zay le sara eto. Zay ny dikany hoe ny prince de ce monde est déjà jugé et condamné. Ny andriana n'izao tontolo zao efa voatsara. Rehefa miaraka amin'ny kriminel ianao tsy maintsy aninona ny fa ramy mihitsoka miaraka aminy. I Satana zany amin'ny Jesosy azavaina hoe tahaka n'olona efa voahelika ho faty efa nanaovanao antidy zany tadiavina. Ka rehefa mampiantrano an'io ianao dia maninona? Rehefa mampiantrano kriminel ianao tsy maintsy aninona? Tsy maintsy higadra ianao. Zay ny le sary. Ny andrianan'izao zao efa voatsara izy maninona mbola mitonatonina amin'ny devoly, amin'ny toerana tsisy fahamarinana. Izy ny disonao. Devoly ary tsy diso amin'izany any fa ianao no te hiaraka aminy. Efa fantatrao fa namoahana didim-pitsarana izy. Fa ianao no te hiaraka aminy, miaraka aminy koa zany ianao. Any amin'ny fahaverezana ny andrianan'izao tontolo zao efa voatsara. Ka raha miresitsika hoe fanahy masina, ary io asan'ny fanahy masina anankiray io abdinin'ny olona foana. Fa ny olona fanahy masina zany dia fahagagana, teny tsy fantatra, hoy sinsisa, fa ny fahamarinana. Naran'ny fanahy masina atao hoe fanahy ninona moa? Fanahy ny fahamarinana. Adinin'ny olona foana zay. Amin'ny toerana misy fanahy masina dia misy fahamarinana. Ary zay tena zava-dehibe. Atombohy amin'ny akaikinao ny fahamarinana, amin'ny sampana misy ianao, amin'ny fiangonanao. Fa io tsy tian'ny olona io na fiangonana ary tsy tia fahamarinana. Fa lozany zavatra hafa. Ary zay matongolana anaty fiangonana ary zareo dia lozany manao FB na aminao telefônina satria tsy tia fahamarinana izy. Tsy mety amin'ny sofina io. Ary mariky ny tsy fiasan'ny fanahy masina ao anatiny io. Dia androany tsika dia mieritreritra hoe inona ny fahamarinana mba tokony ataoko Andriamanitra satria mariky ny fananana fanahy masina ny fisian'ny fahamarinana. Amen. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra iray fa mbola nomenao izany fotoana izany, ahafahanay ny heno ny teninao sy ny zavatra tianao hampita aminay. Aoka hiampaka aminay izany Tompo, ahafahanay mampiatra izany amin'ny fiainanay. Omeo anay ny fahasoavanao Jesosy Kristy, handray ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay, ka hipetraka aminay tsirairay avane izy, mba hitari-dalana anay amin'izay rehetra alehanay. Andinika tsara koa izay amin'izay rehetra zavatra ataonay, ny asa, na ny aty am-piangonana, na ny any ivelany. Ampio izahay ry fanahy masina, hiasa amin'ny fahamarinana, hitady izany amin'izay zavatra rehetra ataonay, ka tsy ho fitaky ny fijerinay, fa andinika marina, ny marina araka ny fijerinao Andriamanitra, fa tsy araka ny fijerinay olombelona. Ka ny fanahy masina Tompo no hitarika ny lalanay amin'ny fiainanay rehetra, ka tsy hivilivily izay fa handeha araka izay sitraponao. Amin'ny anaranao Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehavana malala ny tsika trangana andray ny teny famelan-keloka omeny Tompo atsika.
hoy ny tompo fitiavana mandrakizay no tiaviko anao koa izany nampaharetako famondram-po anao ary raha misy mandreny-teniko ka tsy mitandrina izaho tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara zao tontolo zao aho fa hamonjy zao tontolo zao ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavelany elokareo noho ny anarany masina mideran'ny tompo amen. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah iloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Oka hipetraka ny fiangonana. Anavaon'ny fanolokan-tena antsika isika amin'ny anaran'ny rakitra. Amin'izany dia ataontsika ny hira FFPM fahaenina amin'ny 700. FFPM fahaenina amin'ny 700. Apetraka ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra isika no fahatanterahany tapany voalohany iny. Izao isika dia miditra amin'ny anjaran'ny sampana dia averina antsika koa fa misy ny vavaka ho an'ny mpanala fanadinana amin'ny alahady arivo izao. Koa saina ianareo izay te hamonjy izany anatrika izany. Alahady amin'ny roa sasany.
mety ho reraka fa ianao mbola famonjenao ahy natombo eriko ianao mbola mampitoro ahy mety ho reraka fa ianao mbola famonjenao ahy ianao eriko hitanana
inary ry avako malala misaotra an'andriamanitra lehibetsika ny amin'ny fahatanterany zao fanompomivavana tamin'izao ariva zao dia isaorantsika kosa reto sampaty reto a dia nanatanteraka ny anjarana tamin'ity andrandroany ity dia misaotra antsika rehetra ihany koa mbola manao zava-dehibe izao herinandro ny fanahy masina zao dia ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy mampatsay atsika ry havana malala ny amin'ny rampitsy toy zao dia hiaraka amin'ny sampana fifoazana indray tsika amin'ny fandalinana ny loahevitra hoe ny fanahy masina no niaraka tamin'i Jesosy dia ho amin'ny fahakampana dia mahireza ry havana malala anatin'izao herinandro fankalazana ny fanahy masina zao amarana zao fanompam-pavana zao tsika dia iraintsika ny hira 780 andininy voalohany sy faharoa ary ny fahefatra dia oren'izay dia apetraka ny tsodrano aokaitsangana ny fiangonana 780 eny ando ny maraina latsaka ao antsara eo andininy voalohany sy faharoa ary ny fahefatra tanteraka aminareo ane nitsodrano zay tononona somena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Faandriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ne ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainareo sy vavaray ny iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra raintsika ho azany ny voninahitra mandrakizay amen. Petraka mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra ririanany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Miraro soa antsika rehetra ry havana malala. Ny amin'ny fifoazana amin'ny fatora
fa ny fikambanana katekomena sy ny dorcas amin'ny herinora toy izao.